Fanasan'ny FFKM ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina sy ny fandehanan'ny colonel Mikaely tany Dubai Antsokosoko. Izay indray zany no hoadihadihitsika eto tonga soa amin'ny fandarana zany foresante aty Canada indray ianao. Nalaza de malaza ny vaovao tao Madagasikara dia ny fanasan'ny Ray aman-dreny am-panahy FFKM ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina izay niteraka tsy fahafaliana tamin'ny malagasy amin'ny akamaroany, amin'ny ankapobeny izany satria mbola tsy maina ny ravina nihinanana ozy ny fitenenantsika izany tamin'ny nanonganana azy tao Madagasikara ary ny famonoana olona, famonoana ny mpianatra izay nanao fihetsiketsehana sy ireo karazana atson-jay maro samihafa izay natao tao amin'ny firenena dia ny fanagadrangadrana olona amin'ny zavatra tsy de maro-poditra toy ny ataontsika hoe tsy fitovian-kevitra, ny halatra bevava maro samihafa amin'ny endriny samihafa tao Madagasikara. Mbola tsy sitrana ny fery izany no efa nisy ny ataontsika hoe proposition-ny FFKM izay niteraka resabe satria ny ministry ny serasera Gasikara Fenisoa zany dia ny contredire an'izay vaovao izay nilaza fa tsy misy izany vaovao izany, tsy nandefan'izany taratasy izany ny FFKM kanefa ny tariky ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina izany dia nampiseho an'ilay taratasy fa tena nisy ary ny FFKM koa nanambara ny heviny. Misafiritaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao satria maro dia maro ny olana izay hoe hatrehana amin'izay ataontsika hoe fanavaozana izay. Ka maro ny manontany hoe fanavaozana ve no atao refondation tena fanorenana ifotony sa fandokolokoana ny loko teo aloha de fanovaovana fotsiny ny endrika aty ivelany fa ny teo ihany ny teo. Tsy hitan'ny malagasy izany ny hoe aiza ny asian'ny tompony, iza no arahana. Tsy mora zany zavatra rehetra izany. Ny momban'ny fanafaran'ny FFKM ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina izany no iverenantsika. Eo amin'ny hoe maharay aman-dreny ara-panahy azy izany dia neritreretiny hoe ampiavana izy zany. Izany hoe ny eritreritiny zany dia hoe hipetraka ho neutre izy izany manoloana ny zava-misy rehetra ary dia ampiavana. Ny tsara ho fantatra nefa dia ny hoe samihafa ny resaka fampihavanana sy ny hoe resaka fanorenana ifotony sy ny resaka hoe fananganana rafitra. Tena samihafa dia samihafa izay zavatra izay. Satria ireo karazan'olona ireo izany dia mbola misy karazana dossier judiciaire mavaivay izay miandry azy. Misy ihany koa zany ny disadisa ara-piarahamonina maro dia maro izay tarainan'ny malagasy. Tsy adinontsika ny faty olona teo amin'ireny fihetsiketsehana ireny kanefa fihetsiketsehana
mitaky ny zo fototra maha olombelona no nataon'ireo génération Z ireo narahan'ny citoyen maromaro manerana ny nosy. Izay karazana tsirariny teo amin'ny fiarahamonina izay zany dia ataontsika hoe any amin'ny kategorian'ny lalàna izany no mbola mila hamarinina satria ny karazana impunité no nanimba ny fiarahamonina malagasy sy ny fitondrana izay nifanesisesy teo hatramin'izay. Aoka zany tsy ho adinontsika izay zavatra izay. Ka eto amin'ny ray aman-dreny am-panahy, ngamba izy zany mampiatra an'ilay zavatra voalaza, tantara voalaza ao amin'ny baiboly zany de ny hoe ny zazam-pandany. Ny zazam-pandany zany rehefa nandeha ny renireny tany amin'izay nandehanany tany izy zany dia nandany ny harenan'ny ray aman-dreniny. De rehefa azo pahoriana tamin'ny izay nandehanany tany izy zany satria lany ny vola dia niverina tao amin'ny tranon'ny ray aman-dreniny izy zany dia novohain'ny ray aman-dreniny zany nidanadana ho azy ny trano ary dia nolazainy ilay rainy hoe tonga soa ianao zany hozy izy ato amin'ny trano-drainao fa satria very ianao zany tany amin'izay nandehananao tany dia tonga saina ianao dia niverina taty an-trano. Izany hoe io karazana izay karazan-javatra izay zany no hoe mety tao anatin'ny eritreritry ny FFKM hoe noheveriny zany napetrany teo amin'ny plasin'ny zazam-pandany zany ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina sy ny firongony hozy izy ny fitenenan'ny malagasy dia ho raisina izany hanaovana karazana réconciliation. De ao amin'ny zazam-pandany moa zany de hoe nialina izany ny rahalany hoe izaho endry foana nipetraka teto tsy nisy fankasitrahana manokana kanefa nahoana no olona avy nandany harena sy nanao ny sitrapony tany no voaray tsara. Ilay ray aman-dreny zany mieritreritra hoe niova izany ilay zanany dia noraisiny. Raharaham-pirenena nefa tsy izay. Eo mantsy zany no mila avahana tsara zany ny autorité rehetra izay misy eo amin'ny tanàna. Nisy ny autorité judiciaire izay tokony hanao ny asany, misy ny autorité morale sahala amin'ny FFKM izany, misy ny autorité publique sy ny sisa izany izay hoe samy manana ny maha izy azy ary samy tokony hipetraka amin'ny toerany. Ka raha araky ny eritreritro izany ny momba ny tarika Andry Nirina Rajoelina sy ireo mpanaradia azy dia hoe tsaratsara angambany mandalo an'izay hoe resaka autorité judiciaire izay hitapirofo fa nanao ny tsy mety tao an-tanàna. Izay vao miditra izany rehefa mahazo ny sasy tandrify azy izy rehefa mireconnaître ny zavatra tsy mety nataony, manao ny karazana fifonana en public ary manefa ny sasiny raha ohatra ka misy ny sasy tokony ataony any am-ponja. Iny zany dia ny autorité judiciaire no miandraikitra an'izay zavatra rehetra izay. Ka rehefa vita zany zay rehetra izay na efa namerina ny vola izy na izy namita ny saziny tany am-ponja, amin'izay izy zany
rehefa te hiverina amin'izay izy zany amin'ny sosiete dia zay izy no hoe afaka mandray azy angamba ny sosiete. Zay zany a no eritreritro zany raha amin'ny hoe karazan-javatra rehetra io amin'izay zany angamba vao tokony hisy ny atao hoe fampihavana-pirenena. Satria raha ohatra ka hoe zay olona rehetrarehetra manao zay tiany atao ao amin'ny tany iray dia ho vitan'ny fampihavanana fotsiny, indrindrandrindra raha vao hoe zavatra nisy faty olona dia ataoko angamba fa tsy ho vita vitaina fotsiny amin'ny hoe resaka fampihavanana izany. Satria ohatran'ny hoe manompa ny fianakavian'ireo olona namoy ny ainy teo amin'ny tolona. Ohatran'ny hoe manompa ny olona rehetra izay hoe ny tolona rehetra teo an-kianja. Sy ny malagasy rehetra tsy vaky volo ny hoe ho vita vitaina fotsiny zany amin'ny resaka fampihavanana ny resaka toy ireny zany. Tsetsatsetsatsyaritra ny zany ny amin'izay resak'izay fa ny tena tiako atongavana izany dia ny hoe tokony samy mipetraka amin'ny plasiny daholo izany ny autorité rehetrarehetra. Idirako zany ny teo amin'ny resaka concertation nationale izay niteraka resabe satria maro dia maro ireo karazan'olona izay menomenona fa tsy nahazo invitation. Misy ihany koa zany ny nahazo invitation kanefa tsy azoazony zany ilay hoe foto-kevitra nentina tao amin'ilay concertation sy ny hoe ny olona izay nasaina tao kanefa tsy tokony ho nasaina tao. Maro dia maro zany ny hoe fanakianana zany tamin'iny concertation nationale iny. Indrindrandrindra moa zany dia ny hoe fananganana rafitra no tena nandrasana izany, hanovana ny lalam-panorenana hitondrana ny Madagasikara rahatr'izay kanefa toa fampihavana-pirenena no tena nataony songadina tao. Eo zany dia efa misy ny karazana tsy fitovian-kevitra eo amin'ny fomba fijery sy ny amin'ny hoe fanorenana firenena vaovao. Satria betsaka ny zavatra mifamaofao ambadik'izay zavatra rehetra izay hoe tena hanorina ifotony ve isika malagasy sa mbola hipasopasoka ny lalam-panorenana teo aloha. Mitady koa zany ny olona ny hoe inona ny tena hoe feuille de route na ny plan ny repoblika ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Inona zany no objectifany, inona ny plany mbola tsy mazava amin'ny olona. Ka ny mantsy zany ny zavatra efa naveriberiko teto tamin'ny mpitondra rehetra teo hatramin'izay zany dia ny hoe efa mifoha ny vahoaka. Efa tsy ilay malagasy taloha intsony izany hoe anafina fiainana zavatra, anaovana tsikombakomba ato ambadika, efa tsy izay intsony. Fa amin'ireto internet sy ny tambazotra sosialy ireto izany dia efa manara-maso ny olona ary ny fiesika rehetrarehetra izay atao dia vavolombelona izany sika rehetra fa dia misy foana zany ny misinyaler na amin'ireo diaspora na amin'ireo mpaneho hevitra na ny mpisintona lakolosy ny zavatra rehetra izay misy zany ao amin'ny fitondrana. Ka tokony hieritreritra zany tokony hakalesona ny mpitondra ankehitriny
Satria na tianao na tsy tianao tsy maintsy misy ny atao hoe alignement izay vao mandehany amin'ny resaka réussite ny zavatra rehetra izay atao. Ny alignement zany de ny hoe inona ilay zavatra efa ao aminao dia mifanaraka ve izay zavatra ao aminao zay, na talenta io zany, na fari-pahaizana, na fahaiza-manao efa ao aminao zany, dia tokony hifanentana amin'ny manodidina anao. Inona ny zavatra tadiavin'ny olona manodidina anao zany amin'izay hoe zavatra efa nananao zay, mba hatratraranao tanjona iray. Ka na tiantsika na tsy tiantsika, raha vao resaka hoe mitondra olona amin'ny firenena iray, dia tsy maintsy misy izay karazana alignement izay amin'ny hoe inona no zavatra tadiavin'ny olona entiko. Raha vao tsy mandeha amin'izay zany ilay izy de tsy maintsy faharavana ny asetrin'izay. Satria raha vao hoe andeha zany ianao ka hoe hitondra olona de hoe inona ny filàna ty amiko, ianao le mitondra zany, izay zany ny priorité-nao, hoe inona ny zavatra tadiaviko ary hataoko fitaovana ireto olona izay entiko ireto, hatongavako amin'izay zavatra tiako ho azo. Ohatra hoe vola aman-karena sy voninahitra zany no tena tadiavinao. Izay mantsy lay efa naverimberiko teto hoe misy ny ordinateur sarotra de sarotra indrindra dia ny ao anatin'ny ati-dohantsika ao. Satria tsisy mahalala ny ao anatin'ny ati-dohantsika ao. Mety miteny ianao hoe oui kanefa non ny ao anatin'ny ati-dohantsika ao. De matetika voafitaka ny vahoaka. Satria ianao ohatra zao, ianao le mpitondra, voninahitra sy vola be zany no tena ao anatin'ny sainao. Kanefa ny vahoaka miandry anao zany hanova ny fiainany andehany amin'ny tsaratsara kokoa. De ny besoins fondamentaux izany, izay hoe efa naverimberiko teto foana, fa tsy misy mpitondra tafavoaka izany raha tsy mi-satisfaire an'izay besoins fondamentaux izay. Izay mbola averimberiko eto foana dia ny fiakaran'ny fari-piainan'ny vahoaka, ny fananana asa, ny fipetrahana amin'ny trano maha-olombelona, tsy voatery ho luxe io, ny fampianarana ny zaza any an-tsekoly, raha afaka mampianatra ny zanany any an-tsekoly daholo tsy misy difficulté zany, ny population, ny fandehanana any amin'ny hôpitaly mba mahatakatra an'io daholo ny vahoaka, ny fisitrahana ny rano madio sy ny jiro, ny fandriam-pahalemana. Efa totosa ve izay besoins fondamentaux izay ao Madagasikara? Inona zany no mahatonga, inona ny sakana zany sy atongavana amin'izay hoe satisfaction an'ny besoins fondamentaux izay, satria aza manantena, aza manofy. Raha vao tsy misatisfaire an'izay ianao aza manantena. Ka ity zany misy conférence
ny manam-pahaizana iray teratany vahiny izy io zany Stéphane Delcan, ny anarany économiste mpampianatra any amin'ny université any Amerika. Ny boky nosoratany zany le pari du développement. Ka hoenohitsika zany nisationany tamin'ny conférence internationale izay natao tao Antananarivo. Alors que d'autres restent bloqués. Je peux partager un cadre analytique, des expériences, des comparaisons. Mais le choix du chemin à emprunter, lui, appartient exclusivement aux Malgaches, à vos dirigeants, à vos entrepreneurs, à vos jeunes, votre jeunesse, à vos citoyens. Je ne suis ici que pour apporter une perspective extérieure et informer par les travaux académiques. Pourquoi parler d'un pacte d'élite? Dans mon livre Gambling on Development, cela se traduit par parier sur le développement, je pars d'un constat simple. Le développement dépend avant tout du pacte d'élite qui organise la vie politique et économique d'un pays. Par élite, nous entendons ceux qui détiennent le pouvoir et de l'influence. Les dirigeants de la classe politique, de l'administration publique, des grandes entreprises, les dirigeants militaires, des médias, les dirigeants des GNZ. En effet, vous tous. Par pacte d'élite, nous entendons l'existence d'une coalition entre certains groupes d'élites visant à contrôler le pouvoir et l'influence au sein de l'État et de la société. Ce pacte, qu'il soit écrit ou tacite, détermine comment l'État fonctionne en pratique, qui a accès aux ressources et aux opportunités, comment les conflits sont gérés, et si la stabilité sert à construire l'avenir ou simplement. Izay zany ny conférence nataon'ny Stéphane Delcan izay mampatsiahy atsika malagasy fa any amintsika anie ny baolina ozy izy any amin'ny elita ny manam-pahaizana ao amin'ny tany iray ny baolina rehetra amin'ny fampandrosoan'ny taniny. Izao ozy izy eto fotsiny ozy izy manoro hevitra anareo, vai anareo ozy izy no tena tomponatoka amin'ny fampandrosoana ny taninareo. De tena mitovy amin'ny zavatra nosoratako tato amin'ny le livre vert du bonheur ny foto-kevitra izay arosony oranamana io ny amin'ny hoe miakina amitsika ny fampandrosoana ny firenetsika. Zava-dehibe izany ny hoe fampasiahivana satria mantsy hoe ny zava-misy mantsy zany amin'izao fotoana izao de ny hoe mifandrirotra ny malagasy misy zany ny groupena malagasy izay mamatrapatratra fa hoe vitatsika ny fitondrana ny tanitsika. Misy ny groupeny malagasy izay miteny hoe tsy vitatsika io fa tsy maintsy miakina amin'ny firenena mandroso. Mifandrirotra zany ny tady ary ny zavatra notenenin'ny Stéphane Delcan zany de ny hoe ny zava-misy ozy izy dia ny elita
eo amin'ny Madagasikara ozy izy te hanana ny gâteau iray manontolo fa tsy te hizara izany ny tombontsoa any amin'ireo vahoaka. Tokony hamenatra antsika ange zany hoe constatation an'io olona io zany e. Tokony hamenatra antsika zany. Ao amin'ny elita ozy izy ny baolina raha ohatra ka vonona mba hizara izany ka ny zava-misy hatramin'izay ange de hoe miandrona am'vondrombondron'olona izany. Ny harena iray manontolo izay vao havitantsika teo ny zava-nisy teo amin'ilay mpanefoefo Mamy Ravatomanga izay hoe vola any amin'ny 60 millions de dollars no ampelantanan'izany olona izany olo-tokana ary voafaritra fa tsy vola madio avy tamin'ny société zany vola izany fa maro izany ny vola maloto tao anatiny sy ny fitsetsefana ny volan'ny fanjakana ny volam-bahoaka voapirofo tamin'iny zavatra rehetrarehetra iny ange ny zava-nisy rehetra ary izy rery aloha hatramin'izao no mbola tratra fa tsy izy rery ange no nanao an'iny hoe fangoronan-karena iny fa mbola maro zany ny manodidina azy izay hoe tokony mbola ho adiadiana sy ho tsaraina ny momba azy ka haverina amin'ny vahoaka izany ny vola izay naorin'ireo karazana vondrombondron'olona ireo. Hany zany no tokony hoe hiatombohan'ny processus rehetrarehetra ny amin'ny hoe resaka fanavaozana. Satria mantsy raha ohatra ka ho safosafontsika fotsiny zany io zavatra io amin'izao fotoana zao manko zany de mandeha ny hoe aza miresaka foko, aza miresaka fivavahana, tokom-pivavahana, aiza re tsika izany e? Ato anatin'ity boky ity izaho mipetraka aty amin'ny Occident manambady Canadiana ato aho misikera ny Occident, misikera ny fotsy hoditra ary manoro hevitra ny mainty hoditra izay tena hoe itsiko ato mihitsy tsy misy olona tezitra amiko ny fotsy hoditra amin'ny fikritikeko andry zareo fa tena mampirisika ary ity boky ity dia miparitaka amin'ny biblioteka rehetrarehetra izay misy ao Canada. Raha ohatra membre amin'ny biblioteka ianareo dia jerevo ao amin'ny biblioteka izany na par internet dia afaka jerevanareo raha membre amin'ny biblioteka ianareo. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany no ilazako amintsika hoe mila misokasokatra izany ny fomba fisainana sy ny fomba fijery satria raha hoe resaka foko dia mietefa any amin'ny vondrombondron'olona nge ny resaka hoe accumulation ny bien du pays ka nahoana moa zany no rarana izay hoe firesahana foko izay tato ato mantsy izany dia no rarana izany ny mpiresaka ny karana rahantsika mahafantatra fa tsy ny karana rehetrarehetra akory no manao ny monopole ao Madagasikara. Tsy adala akory ny olona ny hoe ny karana rehetrarehetra dia atao ao anatin'izay fa izay nanao an'izay fangejana ny toe-karena tao Madagasikara izay no resahan'olona. Tsy misy miresaka metisy karana eo. Tsy concerné amin'izany ianareo fa mifidiana ianareo eo ho lasa gasy ve ianareo sa ho karana. Kanefa fatapoko fatam-pirenena fa ianareo tsy voaray any amin'ny clan-ny karana pura. Aza manao faux problème. Fa
tsy maintsy jerevana amin'ny antsipriany zany ny problema vao zay vao afaka andeha any amin'ny solution. Ka ny zava-misy ao amin'ny fiarahamonina tena hoe zava-misy terra no mahatonga ny olona lasa mitonona resaka foko. Hiditra mantsy azy zany eo amin'ny hoe fitakian'ny zanaky ny faritra ny hoe resaka autonomian'ny faritra, ny fahaleovantenan'ny faritra. Izay hoe mbola misy karazana snobisme izay atao ny olona izay miresaka an'izany. Ary fotoanany zao ry zanaky ny faritra, ny iadivanao, ny zonao tanteraka ny mitondra ny faritra misy anao. Ary io zavatra io resaka hoe federalista na hoe autonomian'ny faritra samy manana azy. Ny amo zany ny fantatro de hoe fampandrosoana ny faritra. Zay ihany ny any fantako zany amin'izay. Ka na ho tononona hoe federaliste ho tononona hoe autonomian'ny faritra autonomie régionale, ny fantatro de hoe mila mandroso ny faritra. Satria ny zavatra rehetra nge, ny fanapahan-kevitra rehetra mbola ao Antananarivo. Ary izany zavatra izany no tokony izany tena ho resahana ao amin'ny fikanan-doham-pirenena. Satria ny zava-misy nge de ny hoe efa samy mamariparitra daholo izany amin'izao fotoana izao ny atoko politika rehetra ny handehanany any amin'ny fifidianana. Ka mila izany ny mba mifoha koa ny any amin'ny zanaky ny faritra satria efa mihetsiketsika zao ny timina. Inona moa ny azonao hanomezantsiny azy amin'izay zavatra izay? Satria zavatra nitolomany teo nandritry ny taona maro nge ny hoe azahoany fitondrana. Ary izy efa manana ny planification ny amomban'izay. Efa naverimberiko teto foana ny amin'ny hoe raha ohatra ianao ka andeha amin'ny resaka tolom-bahoaka, tokony mbe fa manana ianao zany ny planification anao mazava ny hoe rehefa azo izany ity fitondrana ity, rehefa azo zany ny tolona dia inona zany ilay planification efa any aminao. Ohatrany mifampijerijery eo daholo nge ny tena marina amin'ny ty zavatra ty rehefa vita ny tolona. Ka ilay efa kinga efa tonga miaraka amin'ny angady sy ny arina. Izy amin'izao fotoana izao zany no tonga de efa ny planification ho any amin'ny fifidianana izany no eritreretiny. Kanefa araky ny averimberiko eto foana, tsy misy ny pouvoir maharitra raha tsy misy izany izay hoe alignement miaraka amin'ny vahoaka izay. Tsy misy izany hoe zavatra terena fotsiny izany olona ho terena fotsiny izany ho fidim-bahoaka. Satria raha vao ny Occident sy ny mpanambola no mametraka anao eo, kanefa ny vahoaka tsy te hipetrahanao eo de ho hitanao ny conséquencen'izay. Ka tsy izao ny mamorona fa izay ny zava-nisy hatramin'izay nazahoantsika fahaleovantena izay ny amin'ny hoe zay tonga teo filoha rehetra tonga teo de nahongany ny vahoaka. Mila izany ny manam-pahaizana araky ny lazainy ilay rangahy Stéphane Delcan teo ny hoe ny manam-pahaizana izany no mila mandinika ny stratégie hoe inona zany no ataontsika. Fa hatramin'izao ange zany ny resaka élite, ny parti politique et tout ça de ny azahoany ny plasy sy ny amenoany ny paosiny. Mbola resaka individuel zany amin'izao fotoana izao, intérêt individuel zany no mbola misy.
Ka mila mieritreritra sika hoe fanavaozana inona no atao ka ny ahy zany a ny teny atsipoko amin'ny filoha Mikael izany de ny hoe henoy ny vahoaka. Izay ihany no azoko atao. Aza mihaino feo tokana. Fa henoy daholy a, na ny avy any avaratra, na ny avy any atsimo, na ny avy any andrefana, na avy any atsinanana, na ny ao afovoan-tany. Henoy daholy a ny feon'ireo olona ireo ary tokony ho voasa tao amin'ny concertation nationale daholy zany a ny akolafin'olona rehetra rehetra. Raha ny araky ny fiheverako dia tokony fotoana elaela mihitsy ny anaovana an'io concertation nationale io zany mba hazahoana ny hevitry ny malagasy tsy vaky volo. Aiza re tsika zany e? Mitaraina nge ny any ambany ravikazo any e, tsy misy mpijery. Kanefa citoyen malagasy mitovy amintsika daholy. Rehefa olona mipetraka ao Madagasikara. Kaza matoritory zany a ny zanaky ny faritra ny amin'ny hoe inona ilay planification efa mba tokony efa homaninareo zany amin'ny hoe zavatra atolotra satria ny zanaky ny faritra no maro anisa. Aiza re tsika zany e? Ka fifampianoana tena hoe samy malagasy ny tokony hipetraka ao. Ary zavatra tena hoe tokony andeha amin'izay resaka alignement izay. Izany hoe zavatra madio. Intention madio zany no tokony hipetraka ao amin'izay hoe mahasamy malagasy izay. Fa tsy tokony hisy intsony zany kajikajy politika sy ny hoe iraka avy any amin'ny vahiny satria izy nanome vola sy ny hoe intérêt an'ny vahiny sy ny hoe ny resaka hoe tombotombotsoan'ny olombisy ao Madagasikara. Raha ohatra aloha mbola izay aloha zany aloha no fandehan'io zavatra io de tsisy zavatra anjary ao satria ny malagasy izay nadatsaka ny rany sy ny GNZ dia olona efa vonona amin'izay hoe resaka sakrifisy ny fiainan'izay. Efa nanolotra ny aina nge ny malagasy tamin'ireny manifestation ireny. Misy ny maty, misy ny mbola velona fa izay velona nakany aloha dia efa nanao sakrifisy ny ainy. Ka tsy hiemotra tsony io. Tsy hiemotra tsony izay hoe fanaovana sakrifisy izay. Satria mantsy zany mbola nirebirebena tamin'ny resaka vola izany ny malagasy. Ka veriko eto ihany fa izaho dia tsy d'accord amin'izay hoe raiso ny fahavolana dala. Diny fois ianao mandray vola dia engagement-nao zay. Ary sy dia sopapa atoroko asika malagasy. Ny olona farany izay atahorany ireo vazaha ireo de ny olona say mandavola. Ny olona say manohitra ny zavatra atolony eo zany mba ho tambina zavatra iray izay hoe tsy mahasoa ny fireneny. Izay no atahorany sy ajainy. Efa raha vo ianao zany hoe andray zavatra misy condition izay efa teneniny ianao hoe izao ny condition. Raha ohatra ka hoe itsiko ny teny de hoe aza mijery ny vahoaka izany. Fa tsy azahoanao ninnininy zany. Zany nge condition daholy apetraky reny olona reny e. Sy ny hoe vatany vao miteny de kadrao. Vatany vao mihetsika manao manifestation de vonoy.
raha ohatra ianao ka te hitazona ny plasinao, zany daholo ange condition ao ambadiky ny hoe fiarahana miasa amin'ny vahiny. Ka raha ohatra isika zany hoe inona ka no hoe mampiinsista zany amin'ny resaka hoe fahaleovantena. Fahaleovantena tompoko tsy midika hoe madikambo te atao hoe mahavita tena, tsisy mahavita tena. Tsisy mahavita tena. Fa rehefa ianao no mamariparitra ny terrainao hoe ato ny terrainko, izaho no mandidy ny olona izay hiara-hiasa amiko, zao ny condition, gagnant-gagnant, mandehana io hoe izaho no mampiasa ny arena rehetra izay misy ato amiko, fa ny olona izay tonga, ny vahiny izay miasa ato amin'ny taniko, dia misy condition mazava, gagnant-gagnant, 50% 50%. Fa ny mbola hoe mampitarazoka ny décision rehetrarehetra amin'ny firenena nge de le hoe misy manaiky mandray 10% hiditry ny paosiny de 90% n'ilay entreprise vahiny, de ny vahoaka tsy misy ho raisina mihitsy zany eo amin'ny taniny. Ka hoe aza miresaka foko, aza miresaka fiaviana, raha fa tsy manana ianao zany an'izay sentiment d'appartenance izay no mba pouvoir kely sisa ho an'ny citoyen. Izay hoe sentiment d'appartenance izay ndray zany no alainao aminy, fa nde ho lazainao fa sika samy malagasy ahoana moa? Hatramin'ny karana zany milaza fa malagasy izy rehefa misy ny tombontsoa izay tadiaviny ao. Zay ve ny zava-nisy tao hatramin'izay? Aiza re tsika zany e? Ka izay zavatra zay zany no mila jerevana amin'ny fo madio. Satria io zavatra io ange ny atsovana ny FFKM mba hisininy zay hoe fo madio izay. Mba hangatsakatsaka zany ny zavatra misy ao, tokony ho ao ireny ZNZ ireny, tokony ho ao ireny fianakaviany maty zanaka, na maty zanaka tamin'ny fanampoizinana, na maty zanaka tamin'ny manifestation, na ny matiavana. Zavatra tokony mamboatra na t-shirt misy ireny havana maty ireny, ohatra ilay olona, na mitondra pancarte misy ny sarin'ireo isaky ny misy zavatra tao. Apasy aivana foana satria mora manadino ange ny malagasy e. Aty zao ohatra misy an'ireny hoe assassinat tamin'ny polytechnique tamin'ny zany andro zany ny vehivavy voalohany indrindra nianatra ingénieur tamin'ny polytechnique taty zany, nisy raha namana marary saina izay zany tonga de niditra ny université de nanao rafale ny vehivavy nianatra tao amin'ny polytechnique. De isa-taona tsy tadidiko isaky ny 6 décembre angambo izy zay, de apasy aivina foana zany izay tragédie izay nibasy iverimberenan'izay tsony. Ary d'après an'izay dia nomena lanja ny vehivavy taty Amerika Avaratra. Aiza re tsika zany e? Marary nge reny olona izay hoe maty zanaka izany nge efa tena hoe fahafatesany zany. Aza mipetraka fotsiny ianareo hoe angina fotsiny any amin'ny plasy misy ianareo hoe fa apasy aivina foana zay zavatra zay zany mba hahatonga saina ny vahoaka malagasy hitaky ny zony sy ny resaka injustice sociale, sy ny hoe resaka mba tsy hitohizan'ny famonovonoana olona fahatany. Fa nahoana no hoe tsy maintsy mamono olona ianao no hanakarena?
Fa manahoana anao no hoe tsy maintsy mamono olona vao rehefa te ahazo voninahitra? Tsy ny namanao ny faninananao fa ny tsara vitanao omaly. Hozy izy ny ohabolana sinoa. Ka entiko fotsiny zany zavatra rehetrarehetra izany zany a, hampasiahivana antsika hoe inona lay fanovana tena tiana ho entina izany. Trano izay atao amboarina mifototra matanjaka, sa trano izay ho tovadovanana fotsiny ny ety ivelany fa mbola hirodana ohatry ny château de sable. Idirako zany a ny nidiran'ny nandehanan'ny filoha Mikael Antsokosoko tany Dubai, niteraka resabe tokoa io zavatra io izany. Tsy fantatra marina moa zany ny hoe inona ny tena diany any a, fa ny mpitazana izany no manao karazana investigation ny zavatra zay hitany teo a, de hoe nifanena tamin'izany mpanefoefo Amerikana izany, de tsy fantatra marina hoe inona ny zavatra niresahana tao a, de rehefa tsy fantatry ny olona nge zany le tena antony dia de manao investigation ny olona, manao onono. Ka mampitadina zany a ny colonel Mikael hoe enoy daholy a ny olona rehetra manodidina anao. Ary ohatra tsy de hitako manodidina ny colonel ene le tena hoe mpivainty ny fanorenanay fotony. To tsy de hitako manodidina azy eo. Sy le hoe tena hoe mpivainty ny hoe resaka fahaleovan-tena tena izy, fa tô le efa goaik'antitra daholy no tô manodidina azy. Ka aza mihaino feo tokana ianao zany président Mikael, colonel Mikael, aza mihaino feo tokana ianao fa enoy daholy ny olona rehetra manodidina anao a, ny malagasy rehetra, ny feon'ny malagasy rehetra. De anjaranao ny mandanjalanja zay nge no hoe vrai leader e. Tsy miandany fa mihaino ny olona rehetrarehetra ary mamakafaka. Hoe marina ve zany lazain'ity olona izay manome hevitra ity? Ka tsy mora ny mitondra vahoaka. Zay arak'izay teniko teo zay, de misy olona efa manana an'izay leadership zay ao anatiny ao. De manana ihany koa nefany a ny fianarana nataony momba an'izay. Ka afaka andeha amin'izay hoe alignement zay. Hoe inona ny tadiavin'ny vahoaka ty amiko. Satria raha vao tsy mandeha amin'izay zany ianao a, fa lay hoe tonga de hoe lay façon narcissika, hoe inona ny zavatra tadiaviko eto, de fa mandeha any amin'ny faharavana ianao zay. Kanefa moa hoe tsy azo menatsiny, mbola 2 volana anie izay hoe 100 isan-jato zany, mbola betsaka ny zavatra hoe mbola ataontsika hoe zany hoe ianaran'ny colonely Mikael ao amin'io fitondrana io. Manana ihany koa ianao ny karazana fanetretena sy iaino ny olona izay manodidina anao. Manana inisiativa ihany koa zany ny olona izay hoe mba tena tsara sitrapo hampandroso an'i Madagasikara izany, mba manatona ny colonel. Indrindrandrindra koa zany isika avy any amin'ny faritra izay hoe te hampandroso ny faritra. Zany daholo nge zavatra mise en jeu zany ao anatin'io zavatra rehetrarehetra io. Ka raha ny araky ny eritreritro zany de ny hoe tokony misy solotena izany ny zavatra rehetrarehetra ny